Faletrany tenako miroso tokantrantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ity fandaharana ara-maroseho ity izay arahinao eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny ora mahazatra toy izao dia asaina indray ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny vahintsika androany dia ny groupe fiadanana no vahintsika voalohany ato anatin'ny fandaharana dia any amin'ny tapany faharoa kosa isika andray ny tarika Bomba Betsito. Ndao ary. Fiadanana rosay miadisain no filaminana ratoky zay nilay sireraka miantsy ny anaranao riray ratoka sisakao enoy izahay. Eny ary araka ny hira narahintsika teo dia tarika fiadanana izay mivohy ny hira ra-pilazantsara no vahintsika atao anatin'ny fandaharana ara-maroseho anio. Miarabanareo mianaka tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ny mikasika ny tarika fiadanana efa telo taona na efa taona zany tena ny voronany taty aoriana dia fa ny tena izy zany zato anatin'ilay tarika saminay zay mbola tamin'ny fahatanorako. Dia io zany namorokira rehetrarehetra tao dia ny hira nataonay tamin'izany hira madinika. Dia noho ny efa tany Anosy any asa foana dia valo teo amin'ny 58 ans teo zany any teny hoe andeha ny hira rehetrarehetra sady tiako ilay mamorokira dia namorokira ary tsara indrindra hitako dia hira evangelika. Dia izay no natonga dia miaraka amin'ny zanako rehetra efa namorokira tany Anosy Belleville zany namorona ny hira rehetrarehetra dia mankaty hariva dia niantso andreto zanako reto miaraka ny hira dia mpiara-mihira anankiroa mbola any zanaka pastera any daholo izy ireo pastera ny Jamanjary ray zanaka pastera Dar-es-Salam dia izy avy eto Antananarivo dia ny anankiray zanako ny koziny etiko izy fa tsy mbola eto izy fa zay mianaka ny afaka mankaty. Zay ilay tarika fiadanana raha tsotsotra. Inona ny tena naresy lahatra na tonga anao hoe andeha hira ra-pilazantsara? Tena tsapako fa ny fiainana tsy mety raha tsisy an'Andriamanitra, raha tsisy an' Jesosy moa zany tena voalohany satria ny herintsika voafetra fa izy ny tena manana ny heritretra dia tsy aleo ve miaraka aminy ianao mino fa maharesy amin'ny fiainana rehetra izay olana sy mety fahasaranana be dia be eto amin'ny fiainana resy tsara mihitsy miaraka amin'ny Jesosy. Ary misy antao manokana ve Ludovika no natonga an'ilay anarana hoe atao tarika fiadanana? Tena nisy antony mihitsy be dia be toe atao tarika Ludovika dia ohatrany tsy zarery koa no andeha hiteny an'izy ohatrany tsy dia fa ilay fiadanana zany no tena marina dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fiadanana. Aleo tonga dia Andriamanitra mihitsy zany no resahanao torianao ilay fiadanana io zany dia Andriamanitra mihitsy ny tenenina io dia ho antsika rehetrarehetra izay mihaino ka mba mahafinaritra anareo ilay hira ny zany dia amenainareo daholo tolotsavanantsika rehetra ny fiadanany tompo. Hitodika kely atao amin'ny faridaza inona indray naresy lahatra anao ary hoe andeha hira ara-pilazantsara ihany koa mpifaniana moa zany nareo mianaka? Nataoko hoe olona namana moa zany zanaka moa zany zanaka fa misy olona niteny hoe izy afaka mihira miaraka aminao dia tonga izy tena laiko dia nafinaritra ny araka nihira taminy dia zay. Inona ny antony ary? Ny maharesy lahatra anahy hiarahira aminazy hira evangelika satria tsara no moderan'Andriamanitra dia izy koa moa zany ny antso anahy dia miteny izy hoe andao mba hira evangelika dia tiako ilay satria evangelika dia nataoko. Tsy somary manana sarotra kely ve le ny sasany aty Antananarivo dia ny sasany any Anosy Belleville? Izao no tena fandehany
rehefa nosy Belleville zao satria zay mihira foana dia le zanaka pastera any miara-mihira any dia raha vao tonga aty Antananarivo indray Antananarivo dia isy le zanaky le ohatran'ny niesinay miara-mihira any fa rehefa tena misy tena hoe grande ataontsika hoe zavatra tena anina lehibe organisé zany fety lehibe mihitsy dia atsoko tolotolo izy efatra rahavavy fa izy efatra tena efa mbo zatra zatra mihira angamba aloha atao tenenina amin'izay le izy. Manana hira firy eo ny tarika amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao zany eo amin'ny 5 eo dia mivita clip zany anaky 6 dia mbola misy télé ambon'ireo mbola isaka mandalo eo dia manaroroatra manao prise de son zany mandeha studio dia atao amin'ilay studio le mbosa atao natao manao dia zao nanao hira anankiroa fa andeha nitady manao clip natonga nyresaka artety hoe ohatrany ahoana fandeha fanaovana clip satria mba tiako miovakola izy amin'ny lafiny iray mila fanatsarana daholo zany zavatra rehetrarehetra fa indrindra no an'Andriamanitra zany no tokony atao tsara indrindra satria izy mamianao zavatra tsara indrindra eto tany. Eny ary andao hisento kely tsika amin'ny alalany ity hira ity izay hira ny tarika fiadanana trano. Naiza no ale hanay ianao rerino antokay Jesosy matoky anao amin'ny aty raha tsy eo ianao tsisy ny mamy ninino nataonao sisi mai fanirai ao ambony malala. Ohatrohatry ny ahoana zany tarika fiadanana zany rehefa miakatra antsehatra? Regny moa tsy dia mbola niakatra antsehatra maro fa tamin'ny mariage moa zay mariage zanakay dia any Nosy zay manao aloha am-piangonana isaky ny lahady dia ety rehefa misy occasion zay vao manao dia amin'ny lahady zao zay andehanao natsony le FJ za tonga toy natsony le FJ kay Maria Mbobo Anteroka dia iny zao zay vao hiaraka zay telo mianaka zany amin'ny lahady. Ina ny tena sarotra farida rehefa miakatra antsehatra? Ny tena manano sarotra ngamba dia le ianao hoe ahita mihitsy olona be dia be dia tsy maintsy menatra misy trakely misy traka zany hoe any Nosy Belleville zany mandeha foana ny fiderana ny asa fitoriana ara-pilazantsara any rehefa any nitarika fiadanana sa ahoana sy ahoana ny fandehan'izay? Izay any misy atao hoe alarobia mahafinaritra zay ohatrany atyreniny koa hoe zoma magnifika dia ohatran'izany dia any misy alarobia mahafinaritra dia izy koa alarobia io pira dolo ny aren'zareo miro dia pilazantsara dia ny tanora rehetrarehetra no mijery presque mijery sy ny olona rehetra tsy mijery daholo amin'ilay FJK Madary Salama ny Nosy be izy io dia ALM zay ny tena ao le zanaka pastery io mantsy mihira dia izy no alaiko niara-niraka tampoka dolo izy roa mihitsy ary le roa zany dekoly anankiray izy tsy eto zanaka pastera roa no manana tanjona manokana ve ny tarika fiadanana ao anatin'ilay hoe fitoriana ny filazantsara? Ny tanjona aloha nefa nieritreretiko voataloha hatramin'izay dia tiako hoe mbo ieniky ny filazantsara ny rehetrarehetra mahany eto Madagasikara tsy fantako fa mahasolo izy ary tena misy fahasoavana be miditra amintsika zay zany tena tanjoko dia ny mahafaly ahy fotsiny dia reny rehefa natsony olona tamin'io natsony ny FJK Materoka dia nisy ny antso tany Tsirabe dia tany dia kokoa fa nisy dia teto Antananarivo le nisy fahoriana zay moa maty mivadin'le Ramose dia natsony hoe ty ozy izy tena namery hafa afaka avenao mame CD salan zany dia nikarakara eto atiata zany Nosy be fa olona raha sy mikarakara tena hoe dia faly be zany sotra fa namehery azy izy dia nafaly andrindra zany
dia le hira mba fonony koa na mihery andre namana rehetrarehetra sy rahalarana bavy rehetrarehetra zenina naheno azy dia tena faliny tena tanjona izany dia zany hoe atonga ny olona mba hiorina tsara amin'Andriamanitra. Raha ohatra araka misy mpikarakara dia aka ny tarika fiadanana na aty Antananarivo na any amin'ny faritra hafa manahoana ny fahafahana sy ny fepetra takiany tarika fiadanana ho an'izay olona mpikarakara zay. Dia raha misy zany ny olona teo hoe aka ny fiadanana aloha dia zay zany tena vonona misy mandrakariva ny mikasika ny rehetrarehetra hoe ny filana sy namana moa zany iny zany mety apitraka eo amin'ilay olona miteny azy zay ary karaha tena aty Antananarivo moa tena kiva misy roa dia rehetra dia za ihany zany miakatra avy any Nosbe makaty dia izy miravavy efa eto le zanako eto dia efa tsisy olona raha sendrany amin'ny faritra any aminany indray dia faniko le na le anankiray na le zanako iray le any Adebo dia mety dia tsisy olona dolidoly dia eo amin'ny hoe resaka hoe fepetra takinay aloha za zany dia tsy mitakiny inony fa raha sana tsy mitaky tsisy frais tsisy fidirana tsisy vola aloha rehefa niteneniko zany tsisy fa ny zanako moa mety hoe zany rehefa résolu vita zany maharesole ny problème dia fa zany manao azy satria izy ity fitoriana fa tsy fitadiavam-bola zay no tena petrako fa raha tena ohatra hoe alaina ka hoe tsisy frais materina izy matsy mipetraka manjaka naka zao mipetraka Ambohitraraba dia olona indray aloha hoe aterina izy mody izy ina moa zange tsy nangataka fa za nangataka fa aloha amin'ny efatra no mirava dia mba afaka mandeha bus ihany zay mody eto zany hoe tiako tenenina zany hoe tsisy raha tena izy za zany gratuit rehefa alaina firy andro melohan'ilay fotoana eo no tokony antsonan'ny tarika fiadanana ary raha ohatra ny tsaratsara raha ny Nosbe aloha dia aloha herinandro aloha na tapa-bolana meloha satria miasa mantsy any miasa dia tsy maintsy miverina eny ary madivy farana ny fiarahantsika tamin'ny tarika fiadanana metraka ny afatra sy ny teny farany fofoitsika ho famidinana n'izay vity izay ngamba dia ny afatro apetrako amin'ny tsika rahalahy sy anabavy rehetrarehetra izay mijery dia tsara ny tompo tsara Andriamanitra akino azy ny fiainantsika manontolo zay indray dia vonona mandrakariva nizaniza mahakanaiky io efa nitantaraiky teo ileo izy fa tsisy anona mihitsy fitoriana dia efa vonona zay ny amezy fahafapohana ro rehetrarehetra tarika fiadanana dia misaotra tompoko zay nge misaotra anareo TVM na nanao an'ilay fandaharana mba nampahafantatra anay tarika fiadanana dia misaotra anareo ihany koa mpijery dia miretraka ny veloha eny ary dia mamerina ny fisaorana ho anareo mianaka tonga teto dia mirary fahombiazana tanteraka ao anatin' izany tontolo ny fiderana izany. Matiaro tsisy namanao tiavaka tsy haiko ny sonina taonao iainao nanavodina ifinoko anao vozongozona ianao lay tena tsara ianao lay mikarakara ianao lay tsy mahafoy tsisy zay diso anjara ianao lay tianay ianao lay tomponay Aza non fa si vede
fosafosa nataonao za maro mitsikotsiko nataonao za tsy vakiko loha sy gnesako saigny pianao foreraky fô sa hoe famila inirana raha antsika teo iny nirany tarika bomba be tsito dia mazava ho azy fa ry zareo no vahintsika atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana Aramarsio miaraba anareo telo mianada tonga soa atao anatin'ny fandaharana faly miarabanao Sylvia dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana Aramarsio ya ny fanontaniana voalohany tony mazatra ho an'izay vahiny tonga eto amin'ny fandaharana dia ampafantarina ampijery hoe oviana ny andohany zany tarika bomba be tsito zany dia ohatrohatry ny ahoana ny atombohany tamin'izany fotoana zany ny atombohan'ny tarika bomba be tsito dia efa tamin'ny 2014 efatsa ambin'ny folo sy roa arivo ny atombohany ta voalohany nanahirakirana ihany satria dia vola fitavana vola sy ny karazany mbola atao zany hoe sarosarotra kokoa zany liza tamin'le groupe vola nomboka dia zao manomboka misondrotra misondro zao ny groupe bomba be tsito inona tonga le anarana hoe bomba be tonga le anarana hoe bomba be tsito dia misy dadabeana izay zany natao hoe rakotolahy dia nametaka anarana anahy izy hoe boba dia tao anatin'le boba nangalana le hoe bomba be dia le tsito anarako dia misy hetsika koa le mianatra taloha tamin'ny mbola kelikely reny tamin'ny mbola bandibandikely dia azoko foana zany ny fifananana fandihizana ao am-pianarana dia zay dia oziny tena bomba be mihitsy bomba be zay na tonga le anarana hoe bomba be tsito itsito zany tao anatin'ny dika zany tena nahalalana sy ny atombohanao voalohany tao anatin'ny tontolo ny zavakana dia inona nanosikanao hoe andeha hihira tao anatin'ny resaka danse foana fa natonga le hoe anosika nahira zany ohatsy ny tampotampoka tsy nieritreritra ny hira mihitsy ny bomba be tsito fa tao anatin'le resaka groupe de danse foana fa tateorina moa zany dia ohatsy ny tsy haiko taitsa tampoka tama dia lasa mpanakanto ie misy any Zary Astina ihany koa izay mpiara-mihira amin'ny bomba be tsito ao anatin'ny tarika bomba be tsito koa zany zareo mba azo ampifantarina ampijery ve ohatrohatry ny ahoana ny arahanareo tao anatin' izany tarika izany mifakahitanay zany sendra mifanena dia izay moa zany efa mpinamana efa ela ihany fa tsy nafantatry aloha zany za hoe izy ny hira fa rehefa niresaka amin'izay zany zay dia mipropose anazy zany izy hoe afaka mba miaraka miasa aminahy ve izy dia eka ho manantso anazy dia avy amin'izay zay miara miasa anao antinina dia faly miarabanao Sylvia faly miaraba mpanaraka ampandarana Aramarsio ie misy roam-pihavanana ie misy roam-pihavanana ohatra mitovitovy le endrika ampifantarao ampijery mety ny roam-pihavanana zany dia izy zanaky ny ravavo mazava ho azy fa tao anatin'ny fianakaviana tao nitsongainy tiana hoe andao mba hiaraka hira le firana ve fa rampikoriana amin'ny fianakaviana zany le firana sy ie le izy aloha zany tao anatiny efa hoe ao anatin'ny fianakaviana sady le fianakaviana koa zany tena tia mozika zay zany zay dia zay no nampatona eny da hiaraka amin'ny bomba be tsito eny ary andao arahantsika ty iray any bomba be tsito ity zay efa pare tao rehetra bomba be tsito nama havizaya malifali havizaya malifali jemnareu tiadi jemnareu tiadi vai peti tikanjani vai peti tikanjani havi bomba be tsito nama havi bomba be tsito nama
ziady anjeronareo ziady fa ifetitsika androany fa ifetitsika androany sai papare kare fawoke sai papare kare fawoke sai papare kare fawoke era kaminaya jani ya fatisiala era kaminaya jani ya fatisiala nama Ono I Bomba Petsito inona zany no tena gadon-kira foizinareo raha hitantsika tamin'ireny hira roa mifanesy teo reny izay narahantsika teo inona no tena hoe gadon-kira foizinareo? Ny gadon-kira tena voizinay zany dia salegy no tena voizinay. Salegy fa mifangarongaro ihany ny sodafy na tsapiky fa tena salegy. Izany mamorona ny hira ao anatin'ny mamorona ny hira ao anatin'ny tarika misy namana Edgar zay any an-trano fa tsy miakatra teto dia ny Bomba Petsito ihany koa ao anatin'ny famoronana ihany koa. Izary avy mba mieritreritra moronkira ho an'ny groupe Bomba Petsito? Mbola tsy tao anaty saina aloha zany eny hita eo foana fa mbola tsy tao anaty saina. Dia somary todika kely aminao mihitsy aho hoe ianao ve tsy mba mieritreritra ny andeha irery ohatran'ireny choriste sasany ireny any aoriana any? Mety angambany fa amina famille zany aloha fa nirina mihitsy hoe za anao ohatran'izay fa za fotsiny zany mbola marobe zany raha hoe manahirana na sotrotrotr'izany dia mbola manaraka anazy aloha za hatreto fa mbola tsy fahita eo ihany. Hita eo ihany zany amin'izany ahy. Firy ny hiran'ny tarika izao amin'izao fotoana? Amin'izao fotoana zany amin'ny hiran'ny tarika efa maromaro fa misy 12 fa ny vita clip vao efatra. Efa manomako manany album ihany koa nareo sy efa voaka? Efa manomako manosa mbola tsy mivoaka fa eo ampamoronana ny album mihitsy izay izao amizao. Mbola tsy azo ampifantarina amin'ny mpijery ny fandaharana Rahamarsia hoe rovina ny mety hivoaka izay album ny Bomba Petsito izay? Mety alolohan'ny farantaona any mety hivoaka ny album. Alolohan'ny farantaona. Taizavy ny toerana efa nandalovan'ny groupe Bomba Petsito? Ny toerana nandalovan'ny groupe Bomba Petsito matetika moa zany dia tia eny vato matetika mahasikotira eny foana Bomba Petsito dia mahitsy dia teny Manjakanjiny dia tany Analavory dia eto Antananarivo zany misy hetsika ho karakaraina koa fa mbola tsy fantatra fa vita baka fa mbola tsy fantatra hoe amin'izao amizao. Zany hoe hetsika iarahana amina tarika hafa izy io? Eny toko. Raha misy ny satria efa miresaka an'izay fandaharam-potoana izay ihany tsika raha ohatra ka misy ny mpikarakara te haka anareo na artiste hafa te hiara hiasa aminareo dia manahoana ny fahafahan'ny groupe Bomba Petsito amin'izay? Ny groupe Bomba Petsito dia afaka miara-miasa amin'olona rehetra tsy mifidy sarangan'olona, afaka miara-miasa na artiste afaka miara-miasa foana ny groupe Bomba Petsito. Eny ary dia izay ihany koa ngamba no mamaraparana ny resadresakitsika teny farany sy famidinana n'izay niresahantsika teo izay ary fanentanana ho an'ny mpijery. Manentana antsika mpijery rehetra eto amin'ny mpandaharana Rahamarsia fa ny Bomba Petsito dia ilay hanomana an'ilay fety vita baka any amin'ny fariparitra atsimo Antsinanana any dia manasa anareo ho tonga anatsika dia mampanantena koa ny groupe Bomba Petsito fa amin'ny zavatra tsara sy soa anareo mpankafy. Inona zany dia angahanao kokoa amin'ny fianakaviana any an-tanàna rehetra any dia manao kokoa ny rotsika sy arvola ao an-tsano ao. Misaotra ny TVM dia misaotra ny mpandaharana Rahamarsia nanasanay tonga teto dia misaotra ny mpijery rehetrarehetra any an-tokantrano any. Eny ary dia misaotra be dia be anareo ihany koa mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny Bomba Petsito ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto. Veloma.
Mitiki like madame nazo dépend. Mitiki like madame nazo dépend. Côté ne la sofera di nunyare. Côté ne la sofera di nunyare. Mitiki like madame nazo dépend. Mitiki like madame nazo dépend. Côté ne la sofera di nunyare. Côté ne la sofera di nunyare. Espace Beauté. La beauté d'une femme est mise en valeur grâce à ses goûts. Nous vous offrons nos créations originales et personnalisées pour vos événements. Profitez de nos meilleurs soins avec nos produits haut de gamme. Onglerie, coiffure, esthétique. Notre beauté est notre priorité. Contactez-nous au 034 03 863 39. Hayang La Pagnatsaran. Zay ny mahasakazonareo so atsika tsirairay avy tany tokantrano tany antenaina fa dia nahafapo atsika indray aloha ny fandaharana androany dia isaorana be dehibe tsika rehetrarehetra tany tokantrano mijery hatramin'ny farany dia mamay fotoananareo amin'ny heriny an'ito izao indray isaorana daholo ny mpiara-miasa rehetra ny teknisianina ny mpanatotosany fandaharana dia isaorana ihany koa ny hayaingo etsy an-davamamba mikarakara ny taovolonay dia tsy mitsahatra izahay manasa antsika tsirairay avy izay te hivahiny atao anatin'ny fandaharana ara-maroseho na mpanakanto ianao na mpanao taozavatra ianao na rehefa mikirakira ny tontolon'ny ary ianao dia asainay hivahiny atao anatin'ny fandaharana fa raisinay ampitiavana be dia mirary herinandro vaovao atsika tsirairay avy indray ary mametraky ny veloma mandra-piresaka veloma to